Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Mikatsaka ny tombontsoa ambony ny firenena ampandroso ny vahoaka ao aminy isany andrasana amin'ny filohan'ny repoblika mbola lavitra ny afo ny kitay ho antsika raha ny fomba fiasa sy ny fandraisana fanapahan-kevitry Andry Rajoelina sy ny Prime Ministre. Tsy nanokatra fanadiadiana momba ny raharaha Romy Andrianaritsony Bianco hoy ny tale jeneraly Androany. Miandro aloha ranom-bavao azo antoka izy ireo hanokafana ny fanadiadiana na eo aza ny fanamelohan'ny fanjakana Britanika. Tsy mbola misy mpamady vola nampy amin'ny fanatanterahana ny fividianana be ny tanàna sy mpanotsaina hatreto. Vola 2.20 miliara ariary voarakitra anatin'ny teti-bolam-panjakana na sy mpanitsina farany teo arak'izany no ampiasaina hoy ny filohan'ny CENI. Mampitandrina ireo izay mikasanakatsakana ny fivoahan'ny marina mikasika ny fahafatesan'ny Dr Tobisson Rado ny eo anivon'ny Kreml sy ny vovonana ho LTP-ana araka ny fanambarana Androany. Mitoetra ny fanafihana ataon'ny tafika Ukrainianina amin'izao fotoana izao. Nambara ho anatin'ny ameny i Rosia manoloana ny faharavana sy fahatolona ao Belgorod ankehitriny. Ny antsipirian'izay. Finaritra tongoklasia tombovavy tonga soa indray atao anaty fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Atena ny araba manasanao ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Tony mazatra matoa andatsoratra nondeha hanokafantsika ny fiarahana. Mikatsaka ny tombontsoa ambonin'ny firenena hampandroso ny vahoaka ao aminy. Isany andrasana amina filohany repoblika. Ho amin'ny Madagasikara mbola lavitra ny afo ny kitay raha ny fomba fiasa sy ny fandraisana fanapahan-kevitry Andry Rajoelina sy ny Prime Ministre amin'izao fotoana izao. Ray volana mahery tsy matafatsangana governemanta ary toa miala andraikitra trany manoloana ireo olana eto amin'ny firenena toy ny fatapahany herinaratra. Miala andraikitra mitady izay tompony antoka anilihana manoloana ireo fahasahirana ny iainan'ny vahoaka amin'ny andavanandrony. Izay hatrany no mamaika, izay aloha ny tantaratra raha tato anatin'ny enitaona farany ka mahatonga ny mpanara-baovao sasany alaim-panany amin'ny hoe misy mpitondra ve eto, misy tompony andraikitra. Ohatra amin'izany ity fahatapahan'ny herinaratra manerana nosy ity. Ny anilika ny rihatra any amin'ny orinasa JIRAMA sy ireo olongoatendry ao anatiny no mamaika ny mpitondra fa tsy any amin'ny tena vahaolana ny amin'ny hoe ahoana no ampianana, ampitsara ny ity délestage mampiteny mona eto Madagasikara ity. Raha ny sary misy ankehitriny, toa hoe filoha vaovao izany no eto Madagasikara ka vao ampiantso anatanteraka fivoriana miaraka amin'ireo tompony andraikitra sy teknisian'ny JIRAMA nefa hay filoha efa teo nandritra ny enitaona mahery. Ny mahatonga ny fahatapahan'ny herinaratra izay iarahan'ny rehetra malala fa vokatry ny tsy fananany fitondram-panjakana politika mazava momba ny angovo mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa na olon-tsotra na orinasa. Raha tany amin'izay no nandrasana ny faniliana andraikitra ny amin'ny JIRAMA no ny masona ka ezahana fenany amin'ny hoe ny tsy fananany fanjakana drafitra mazava ny eny fototry ny olana fa ny JIRAMA dia isan'ny mpanatanteraka izay politika mpanjakana momba ny angovo izay ihany. Toa hoe filoha vaovao fa toa hoe Prime Ministre vao mianatra raha ihany koa satria iray volana mahery tsy mahatsangana ny governemantany ka io miantony iny toetra raha maro eto amin'ny firenena. Dia tsy mifanalavitra amin'izay ihany koa ny momba ny Bianco. Toromarika maro no nomen'ny filohan'ny tale jeneraly vaovao eo anivon'ny Bianco manoloana ireo trangana kolikoly eto amin'ny firenena. Ny ohatra nefa miainga avy any ambony, miainga amin'ny lehibe ho ny fitenenan'izay. Ny lehibe ny filoha izay toa tsy manana andraikitra, toa tsy misy idirany izany ady amin'ny kolikoly izany raha ny zavanisy atao anatin'ny herintaona farany no jerena. 12 volana tsy nanome toromarika ireo teo ambany fahefany, tsy nahanompo na olona akaiky azy zao aza fa ihany koa talen'ny kabinetra teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika Malagasy no voasambotra tany Londres, ny gadra ary namohana didim-pitsarana 12 volana an-tranomaizina. Ny andro izay vaovao ofisialy indray hono tato aoriana ary nomen'ny fanjakana Britanika fahafampo tamin'ny alalan'ny masevony eto Antananarivo.
izay nanamafy fa mbola meloka ireo mivosandriana arsoa dia mbola tsy taitra ihany nira fanjakana. Androany nisy ny toromarika nomena ny tale jeneraly vaovao eo anivon'ny Bianco fa tsy nisy zany raharaha roa mivosy zany aloha eno tamin'ny toromarika nambara ny Andra Joelina nanoloana ireo mpanao gazety. Sa nisy ny toromarika hoy ny mpanara-baovao fa nolazaina tany ambadimbadika tany ka io nilaza io ny tale jeneraly fa tsy nanokatra fanadihadiana momba io raharaha roa mivosy Andriana Arsoa io ny Bianco. Asa hoy ny mpanara-baovao fa ny azo antoka aloha mbola resaka ambony latabatra ihany zany ady amin'ny kolokolo zany eto Madagasikara. Ao anatin'izay ady amin'ny kolokolo izay tsy nanokatra fanadihadiana momba ny raharaha Romy Andriana Arsoa mbarao maleo tena miady amin'ny kolokolo na ny Bianco hoy ny tale jeneraliny tamin'ity androanyity. Miandry loharanom-baovao azo antoko izay vao afaka manokatra fanadihadiana ny Bianco raha ny fanazavana na eo aza ny fanamelohan'ny fanjakana Britanika tranga izay nandiso ny fanantenana ny maro izay ny hevitra fa hoaingy avao amin'ny ady amin'ny kolokolo eto amintsika ny fahazony Bianco tale jeneraliny amin'izao fotoan'izao ay anomaly tsy miova ihany Hilarina Zoniainy. Tsy mbola nisy loharanom-baovao maro-potitra mahakasika ny kolikoly avolenta nataon'ny Italia ny kabinetra teo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika teo aloha Romy Andriana Arsoa hoy ny Italia jeneraly ny Bianco androany ka tsy manokatra fanadihadiana momba izany izy ireo. Iny angambany efa nisy ny zavatra enontsika tany ivelany raha tsy diso tany Grande-Bretagne mahakasika ny raharaha iny. Hatreto aloha ny bromaleo tena dina amin'ny kolikoly tsy hoe saisie tamin'ny raharaha iny ny zavatra ny asan'ny bromaleo tena dina amin'ny kolikoly dia apetraka mazava tsara fa miainga amina loharanom-baovao maro-potitra izay omeny ny tsara sitrapoa ahafahana manokatra fanadihadiana. Hatreto ny bromaleo tena dina amin'ny kolikoly aloha mbola tsy nahavoaray na avy amin'iza na avy amin'iza. Na raha tsendrika ny Madagasikara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ity raharaha kolikoly avolenta ity ary isan'ny voatonona tao anatiny ny anarany Andra Joelina na tamin'ny fifampiresahan'ny Romy tamin'ny orinasa Jim Fields na nandritry ny fisamborana azy hatramin'ny fanadihadiana sy ny famotorana nataon'ireo manam-pahefana sy mpitsara Britanika. Tsy nahino teny sy nahitana fihetsika ny fitondram-panjakana tao anatin'izay eritaona mahery izay. Nivoaka ihany iny ny sazy ary mbola nanamafy izany ny fitondrana Britanika fa meloka ity Italia ny kabinetra ny fiadidiana ny Repoblika teo aloha ity noho ny kolikoly sy ny fitadiavana tombontsoa manokana. Tsy marapototra ve izany ny zava-nisy sy ny fanadihadiana ary ny didim-pitsarana navoakandry zareo Britanika hoy ny fanontanian'ny mpanara-baovao. Androany ny Bianco indray tamin'ny alalan'ny Italia jeneraly no milaza fa tsy mbola nisy ny loharanom-baovao azo antoka ahafahana manao ny fanadihadiana sy manenjika ny Romy. Tsy ny raharaha Romy ihany maro ny trangana kolikoly mampitaraina ny vahoaka eto Madagasikara ataon'ireo nampindramina fahefana sy ny akamakamany saingy mitazapotsiny ny Bianco na hita efa misy profo zao aza. Ny Italia jeneraly vaovaon'ny Bianco izay nanao fianianana androany teny anivon'ny fitsarana tampony izay nantenany maro hitondra arivo vaovao eo amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny fampiarana ny tanotandalana fa tsy izay aloha no hita raha ny fanehon-keviny androany toa nandisy fanantenana ny maro sahady. Mialina fa anatanteraka antsakany sy andavana araka ny lalàna ny andraikitra. Hitandro lalandava ny fahamarinana tsy hijery tavan'olona hitana sy tsy amboraka na oviana ny tsy ambaratelo ny fanadihadiana sy andala ny fahamendrehana taky ny fahombiazan'ny ady atao amin'ny kolikoly. Fa tsy mbola misy mpamatsy vola avy any ivelany hanampy amin'ny fanatanterahana ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina fa ny vola 2.5 miliara ariary voarakitra anatin'ny teti-bolam-panjakana na sy mpantsina farany teo no ampiasaina ho ny filohan'ny senita amin'ity androanyity. Lisitra ny ainga avy amin'ny ralina ho an'ny taona 7-24 na ny fanavaozana isan-taona ny lisitra mifidy ihany koa no ampiasaina araka ny fantatra nandritra ny famelabelarana ny tetiandrom-pividianana teny alarobita amin'ity androanyity. Mandidina ny 2.5 miliara ariary araka ny voarakitra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana na sy mpantsina no entina anatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsain'ny tanàna ny faha 12 Desambra ho avy izao hoy ny filohan'ny seni ary mandrakandroany tsy mbola nisy mpiara-mombonanto ka ara-bola sy ara-teknika nanampy ara-bola ny seni. Farany teti-bolam-panjakana zany dia ahafahanay miloso amin'ny fifidianana ary afana manana kartona fifidianana izay tsy dia lasa danza
fa dia ao zany a ny telo-bola amin'izao fotoana zao raha ny hitatsika amin'ny vata finance misy eo amin'ny 50 ariary miliary efa voasoratra any a dia iverinay fa ahafahanay roso amin'ny fifianana zay zany tsy midika hoe manda fanampiana na mandafiarahany asa ny tseny tena tsy zay mihitsy le izy nambarany atrany fa ny ralina 324 sy 424 na ny fanavozana isa-taonany lisitry mifidy izay ny farana tamin'ny 15 Mey lasa teo no entina anatanterahana io fifidianana io. Tsy afaka ny andray anjara amin'ny fifidianana ny 11 Desambra ho avy izao kosa izay tsy tafiditra tao anatin'ny rejis-pifidianana ity. Raha ny mikasika ny vozotra ny fifidianana kosa, miendrika scrutin de liste no endrim-pifidianana anatanterahana azy hoe hatrany ny fanazavana. Scrutin de liste moa zany notenenantsika le izy no atao ka miafaka fidina ny ben'ny tanàna sy ny firan-kevitra dia anatina fifidianana kokan'io miaraka fidina zareo dia ny loalisika moa zany ino no ben'ny tanàna zay mahazo ny sandanisa vato ambony indrindra amin'ny faminana dia zay tsy tafiditra ao anatin'le ben'ny tanàna moa zany dia tafiditra ao anatin'le ataontsika hoe firan-kevitra fa kosa mampiavaka ny amin'ny tindra mandeha ty raha tany aloha raha misy mitsinano ny ben'ny tanàna dia tonga dia lasa aty amin'ny firan-kevitra izy fa ny amin'ity zany raha tsinany anao ben'ny tanàna dia tsy lasa mikambana amin'ny firan-kevitra. Miankina amin'izay tapaka ny filan-kevi-panjakana no anatanterahana na tsy ny fifidianana raha toa sendra ny rivo-toza sy ny tsy fahatombanana vokatry ny rotsakorana ho hatrany ny filohan'ny seny amin'ny maha-fotoam-pahavaratra ny andro. Andrasany olom-pirenena ny fehipetra ho raisin'ny seny taorian'ireo olana maro niseho tamin'ny fifidianana roa farany teo toy ny osika sy tandrevaka maro samihafa. Eo ihany koa ny fanatanterahana ireo tolo-kevitra anatsarana ny fifidianana avy amin'ny mpanao politika, firaisamonim-pirenena hatramin'ny vondrana iraisam-pirenena. Raha ny tety andro anomboka ny 15 Septambra hatramin'ny 17 Septambra ho avy izao ny fametrana ny antota taratasy firatsahan-kofidiana ho an'ireo izay candidat ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna. Ny 17 Novambra hatramin'ny 7 Desambra kosa ny fotoana ny fampelezan-kevitra ary ny vinavinaina ivoaka amin'ny 14 Desambra 2024 avy izao ny voka-pifidianana vonjy maiky. Tontolo ny fifidianana izay hatrany ampy-tsimbadika ny toetra raha-pirenena ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy hoy ny antoko ziva tamin'ity androan'ity. Tokony ho malina ny senisy ireo rafi-pitsarana isan'ny mbaratonga ny amin'ny fikarakarana mialoha mandritra aoriaoria ny fifidianana manakaiky vahoaka io hialana amin'ny eto krizy indrindra ny eto amin'ny komuna Antananarivo renivohitra. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Dia biby tsy misy lohany tsy mandeha. Ny lohany firenena dia Antananarivo. Antananarivo renivohitra no lohany zao Madagasikara izao. Izao fotoana izao dia voageja Antananarivo. Tsy afaka mihetsika Antananarivo ary malemy daholo Madagasikara rehetrarehetra. Raha ny fangejanana Antananarivo dia hitatsika ny famoahana miaramila, vao misy hetsika kely dia avoaka ny miaramila, oroorona ny vahoaka. Ao koa ny fanagadragadrana izay olona mihetsika, ireo olona rehetra izay milaza ny marina dia gadragadraina daholo. Isan'ny naneho ny heviny manoloana ny fiainam-pirenena ihany koa androany ireo diaspora malagasy izay mivondrona ao anatiny OVPM na ny Observatoire de la vie publique de Madagascar. Nambaran'izy ireo fa famerana ny olona tsy handray anjara amin'ny fifidianana komunaly vidanga ny andobola ho an'ireo izay maniry hiatrika ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana. Amin'ny 15 volana septambra no misokatra ny fametrahana ny antota taratasy ho filatsahan-kofidiana. Ary malaza be fa 20 tapitrisa ny antobola ho an'ny ambony indrindra ary 2 hetsy sy 1 tapitrisa ny antobola ho an'ny ambany indrindra. Raha toy izany any ka 10 tapitrisa ary 9 hetsy tamin'ny taona 2022. Zany hoe
raha izany mihitsy ny marina dia famerana tsotro izao ny fahafamandray anjara ny olotsotra hiratsaka hofidiana satria nahoana satria tsy ahifan'izany mihitsy ny akamaroan'ny olona famerana tsotro izao zany ny zoan'ny olom-pirenena tsy demokratika zany. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity alaity mampitandrindreo andian'olona mikasika sanakatsakana ny fivoahan'ny marina mikasika ny fanadihadiana momba ny fahafatesany Dr Toubson Narado ny eo anivon'ny Kremlin sy ny vovonana ho ay altipianina araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Melohana ny herisetra natao ty pahay toekareny ity ary takina ny amaizana farany enjana araka ny lalàna ho an'ny tompon'antoka araka ny fanambarana trandry fitianokolona no mitaditra ny antsiprian'izay. Anara-maso akaiky ny fivoaran'ny fanadihadiana mikasika ny nahafatesany Dr Toubson Narado ireo vondrona nisy azy teo aloha. Nanao fanambarana miaraka manoloana izany ny teo anivon'ny Cercle de réflexion des économistes de Madagascar izay nafilohan'ny filan-kevim-pita tanàna teo aloha azy sy ny vovonana iltipianina ary ny fikambanan'ny mpianatra toekarena etsy amin'ny Université Antananarivo. Voalohany melohina tanteraka ny herisetra sy vono izay natao tamin'ny Dr Radra Toubson ka namoizany aina. Faharoa, misaotra sy makasitraka mampirisika ary mampahery hatrany ianareo tompon'andraikitra rehetra izay tsy mitandro asasarana manatanteraka ny fanadihadiana mahakasika an'izao raharahana amin'olona ny namana izao. Mampitandrina kosa ho an'ireo andian'olona na iza izay mikasa amin'ny fomba rehetra ny anakatsakana ny voan'ny marina. Tsy ahivina, hita fatirery tao an-tranony tamin'ny roa jolay lasa teo ity mpampianatra toekarena etsy amin'ny Université Antananarivo ity, nisokatra ny fanadihadiana tamin'ny nahafatesany taorian'ny fitoriana nataon'ny fianakaviana raha nahitana ratra teo amin'ny lohany no tanana amponja vojomaika ny fofombadiny raha nitatitra farany. Araka izany, mitaky ny amaizana amin'ny fomba enjana araka ny lalàna izay nandatsadra any Dr Toubson Narado ireto fikambanana nisy azy. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity alaity nahazo fahafahana saingy mbola eo ambany fanaramaso ny fitsarana eo ampiandrasana ny fotoam-pitsarana azy aty Antananarivo ny 10 septambra ho avy izao i Mikaelis Ndiamazo mpanao gazety avy any Toamasina ity farany izay tsy ahivana fanenjena noho ny faneho-kevitra nataony tamin'ny tambazotra ny Tserasera izay voalaza fa manohitohina ny filaminam-bahoaka indrindra ny tany Toamasina. Dia izay ihany koa no entintsika misendry vety ao anaty doka fohy mbola maro mifanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo aza misaraka aminay ary. Miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 10 ariary monja. Mamerina ny arabatrano tongo klasia tongo vavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao. Isan'ny taratsika izay ezahana avoaka amin'ny farany herinandro ambony ireo mpikambana andrafitra ny gouvernemanta vaovao raha toka mbola ao anatin'ny fanaovana tomban'ireo minisitra teo aloha nandrafitra ny gouvernemanta ny fitondram-panjakana hoy Andry Rajoelina tamin'ity androany ity. Tsy manana fahavonona n'ilay mpitondra hoy ny solombavam-bahoaka amin'ny boriboritany fahatelo manoloan'izay ka mantony mampitarazoka ny fananganana ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao. Taniela Minorso. Lasa kilalonjazy atao amin'izay itiavany mpitondra fanjakana azy ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana ho nisy olombavambahoaka ny boriboritany fahatelo Kasikatra Finosoa antony tokony ho fantatra sy voaomana mialoha taorian'ny fametrapelan'ny gouvernemanta ny 10 jolay lasa teo fa tsy maintsy irosona ny fananganana ny gouvernemanta vaovao saingy hatramin'izao dia mbola tsy tafatsangana izany ary nolazaina fa mbola amin'ny farany herinandro ambony io vao ezahina hitsangana. Tranga izay midika fa tsy manam-pahavononana ny fitondram-panjakana satria raha vonona dia tokony efa mijoro izany amin'izao fotoana. Lasa kilalao-jaza ny firenena ary fantatritsika tsara fa matoa
mitantana amin'ny firenena mila miomana zay le hoe gouverner c'est prévoir droit ny vahoaka malagasy sy no mahafantatra hoe inona no tsy mahamaika ny ananganana ny gouvernemanta za mino fa marobe ireo malagasy izay afaka andray toeran'izany ministra izany fa maninona tsy mitsangana androany fanontaniana no mapetrako tsy manan'olona ve izao fitondrany zao sa inona ny antony mahatonga an'izay ankoatra izay isan'ny fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe no ny ady la politika ave sa misy fifanarana manokana sa ihany koa misy hevitra tsy mitovy no antony mbola indrasana ny fitsanganany gouvernemanta amin'ny herinandro ambony io ankilany najorona nomboka androany ny mouvement Gaskar izay nambaran'izy ireo fa hijoro hery fahatelo eto Madagasikara. Manambahiny ny sampanafampalalam-bavao amin'ity ala ity dia tsy iza fandriamatora manantoanina ndria miridy izay mpikambana ao anatin'ny mouvement Gaskar miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity arak'izay dia tafajoro ny mouvement Gaskar araka ny fanambarana izay nataonareo androany milaza ho mipetraka hoely fahatelo lehibe eto amin'ny firenenareo fanontaniana voalohany andriamatoa ndria mirija inona no anton'ilay safidy voalohany aloha dia miarabanao iva miraba ihany koa ny olona rehetra zay manaraka an'izao vaovao zao any amin'izay toerana rehetra zay misy anareo anton'le safidin'le mouvement Gaskar no fanontanianao raha ohatra hoe natsiarotsika tamin'ny nrotsaka ho solombavam-bahoaka atao amin'ny boriboritany fahatelo andriamatoa Gaskar Fensoa dia maro tamin'izay fotoana izay no nyteny hoe sarotra zany satria misy ery anankiroa mifaninana nandritra ny fotoana maro ary tsy mamela ny ataontsika hoe indépendant mihitsy tamin'izany fotoana zao na tamin'izany fotoana zany ary zay azo lazaina hoe tsisy mihitsy zany ny fanantenana moa izy ny olona raha hoe ilatsaka zany nareo ao rehefa nivoaka tao anatin'ny io boriboritany fahatelo io dia tsapasita zany fa mangetaeta ny olona amin'izao fotoana zao hoe efa tsy mety tsony reo ery anankiroa izay mife ny fanaovana politika eto Madagasikara amin'izao fotoana zao fa misy irika anankiray vaovao azona isandratany ataontsika hoe ery vaovao zay ijorotsika amin'izao fotoana zao hoe ery fahatelo zany amin'izao fotoana zao izay dynamisme zay hitatsika zany hoe niainga atao amin'ny boriboritany fahatelo dia hita zany amin'izao fotoana zao fa afaka militra zany ny ery fahatelo ery roa ngezabe arak'izay nambaranao zay ny misy eto amin'ny firenena ankehitriny tsy azo tsinitsiniavina ny TGV sy ny antokotima zay tarihany filohany Marc Ravalomanana amin'izao fotoana zao manahoana ny ahafahanareo iza no andamosinareo ahafahanareo mametraka an'ilay fanamby androany hoe hipetraka ho ery fahatelo isan'ny lehibe eto amin'ny firenena mazava ho azy fa ny vahoaka izay no fototra ny joroana hatramin'izay rehefa nanomboka nyty ataontsika hoe etsika ity zany ny Gaskar Fensoa ny olona zany dia tsy maintsy miteny foana amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara ary zay nizarina ny vahoaka malagasy amin'ny fanaovana politika hoe tsy maintsy misy andamosina foana ve le andamosina resahana io dia mety hoe ery politika mety hoe olombelona mety hoe mpandrarangeza-be ve fa maninona tsika tsy mahafaka miteny mihitsy androany hoe ireo vahoaka zay tsinitsiniavany ny mpanao politika amin'izao fotoana zao reo ngaka ery lehibe dia ireo olona ireo vahoaka malagasy miandrandra ny tena fanovana manandrandra ny tena hoe ho tafita amin'ny fiainandreo ireo tompoko no andamosiny ity firifiry moa andriamatoa ndria mirija ny mpanao politika na vovonana tsy nilazan'izany teto amin'ny firenena hoe ny vahoaka no andamosinay fa rehefa azo ary ilay fony vahoaka azo ny ataontsika hoe fanohanan'ireo herivelona samihafa eto amin'ny firenena hitatsika mibrioka tsy araka ny fifanarahana ny zavamisy inona ilay antoka omenareo androany fa tena hitondra an'izay hoe masoa sy ny ataoko hoe feon'ny vahoaka izay ianareo zany ao anatiny ty mouvement Gaskar ty marina tokoa zay fa nisan'le pratika natao hatramin'izay ary izay mihitsy ny antony mahatonga ny vahoaka malagasy tena lasa tsy ataontsika tsy manaraka tsony an'izany resaka politika zany satria nisan'le pratika nataony teo aloha izay tena hoe natonga ny olona tena tsy teritreritra an'izay zavatra izay mihitsy ny atao ihany no azontsika mamaritra an'izay ary efa manomboka amin'ny fanehoana fanaovany Gaskar Fensoa eny anivony anteny mera pirenena izay fomba fanaovana politika vaovao zay
izay zany no azo tena hoe antoka angezabe anankiray azotsika firy moa andriamatoa andry amrija hitatsika ny zavanisy tena anivo ny anteny mera-pirenena makasika andreo solombava-bahoaka tsy miankina manodidina efa azontsika tenenina fa hoe efa mampiavaka anazy zay satria tena marina mihitsy zay fa hoe ireo mijoro indépendant hatramin'izay ireo anisany nanimba nzay ataontsika hoe imagine zay fanaovana politika sy naman'zay androany tsika afaka miteny afaka ijoroana enao mahita an'izay ny vahoaka matsapa an'izay fa hoe igasikara fenosoa no izy ny antso hoe andorangafa tena mba atao am'izay le tena fanaovana politika madio tsy hoe milatsaka ho indépendant ianao de rapitso ianao raha mahita iny fa tonga de efa misy any amy 10 any zany lasary amin'ny anasy rehetrarehetra androany nefa ntsika afaka miteny kosa fa io fa mijoro ho tena ho feony vahoaka igasikara fenosoa ary na de hoe irera izy eo de tena miady izy eo ka eo ne le mety hoe azo tokana tsy mba alaraka ny fomba fiteny malagasy mety hoe mbola tsy feno lay ataontsika hoe fipetra ahafahana mitondra an'izay mametraka an'izay fa amin'izao fotoan'izao raha io ny tantsoroka sy ny fanohanana avy amin'ireo olona moa zany zay anaovanareo antso amin'izao fotoan'izao mety eo no hipetraka ny fanontaniana hoe mbola voatazona ve ny fipetrahana ao anatin'izay hoery fahatelo eto amin'ny firenen'izay ny zavatra matetika filaza ao amin'ny ireo ekipa ireo satria ekipa izy io marina fa hoe mouvement gasikara le izy fa le gasikara tanindrazana no resahany io ary marina fa hoe i gasikara fenosoa no ataontsika hoe mitarika anazy amin'izao fotoan'izao fa ny tiana ho tenenina zany amin'izao fotoan'izao de hoe miaingy amin'ny raha ohatra tsika mandisa mety hoe miaingy amin'ny aotra manomboka ray zany tsika amin'ny gasikara fenosoa mila manomboka tsika be da be ny manakivy fa mila manomboka tsika izay no antenaina ao amin'le mouvement mba hoavy daholo am'izay inona zany lay fanovana ho ataona leo lahara-pamena ho anatin'ny mouvement io ahafahana mamerina zay fatokisany vahoaka malagasy ndray zay ampanao politika eto Madagasikara tsy maintsy aloha tsika zany le pratika politika mihitsy aloha zany tsy maintsy jerentsika voalohany ahoana moa ny malagasy ny tsokivy amin'ny zava-misy amin'izao fotoan'izao raha pitso zao ny teneninao mivadika ianao sy ny rehetrarehetra tsy mitana ny teny nomena zay zavatra anankiray hitatsika mihitsy ary isan'andro tsika de porofony ny mpanao politika sasany amin'izao fotoan'izao fa misy tena hoe ny tombotsoany manokana ny resahana ngambany tsisy afaky ny itentsika eto androany hoe tsy mariny zany fa ny atsika androany de tena hoe ny feon'ny vahoaka mihitsy aloha tena zava-dehibe loatra zay hoe ny feon'ny vahoaka zay mihitsy aloha ahoana ny fahafahanareo mitondra n'izay etaetany vahoaka malagasy zay eo anatrihan'lay fitondram-panjakany zay ataontsika hoe manao manakatom-baravarana manao ny karazana pression rehetra ho an'ireo ataoko hoe zay mivoy hevitra mety manotoina azy ireo tena marina zay ny fantatra aloha zany aloha fa tsy manana an'izay ataontsika hoe ouverture zay mihitsy aloha ny mpitondra zany amin'ny ankapobeny fa ny anazy aloha ny fantany anazy zay rehefa tena ijorotsika ao anatin'le hery fahatelo satria tsy inona atreto nge vo une fois ianao hoe maivamaivany de tsy asian'ny olona lanjany mihitsy fa ny anazy ihany no ataony izay ny antony mahatonga n'le antso lehibe androany iantsona ny tsirairay avy raha ohatra tsika mandinika de misy ny atao hoe majorité silencieuse amin'izao fotoan'izao tena azo lazaina hoe tena vrai majorité reo olona reo tompoko amin'ny ankapobeny de tena reraka angambany ataontsika anazy resaka toko maivana tsy misy pieno ianao fa ny ataoko hoe antoko manana ny lanjany eto amin'ny firenena ihany koa hitatsika ny zava-misy fa misy ny karazana fanampenana amin'ny vola samihafa manahoana ny mouvement gasikara eo anatrehan'izay resaka maledy zay resanao zay zany ray anivon'ny eny amin'ny anivon'ny anteny mera mety hoe ireo mpikambana ihany koa ve mety ho tratran'izay ataontsika hoe corruption amin'ny alalan'ny vola fa za miteny anao fa tsy resaka vola ihany no mety anampenana ny vava misy ihany koa ny menasy misy ihany koa ny fampitahorana sy ny rehetrarehetra fa izahay aloha androany de samy ijoro ary samy teny amin'ny vahoaka malagasy hoe fotoanan'izao aza matahotra an'izany tsika
akasitrany ianao andre matoa raha manantoanina ndry am'rija tao anatin'izay fanampanazavaan'izay fa tany amin'ny komuna fiadanana distrika nambodratrimo no nanohizany fikambanana vehivavy malagasy miara-miaingy na ny VMMM ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidy mirary tamin'ity androan'ity tanjona ny anamavanana ny fahasahiranana ireo ray aman-dreny manoloana ny vidanga ny vidiny fitaovam-pianarana amin'izao fotoan'izao ny ezahana nakakaizana ihany koa ireo mpanjifa no ny komuna lavitra tsena araka ny fanadiadiana. Tsy maintsy mandany ora sy dia nitongotra 1 kilometatra maro vao afaka miantsena ny fitaovam-pianarana ireo mponina etsy fiadanana ao amin'ny distrika Nambodratrimo. Komina roa samihafa no tsy maintsy nidianina vao tonga ety Andrenivohitra raha ny fanazavana. Ho amin'ny androany, tonga nanamaivana ny fahasahiranana ireo ray aman-dreny ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miaingy. Ny komina fiadanana manokana dia tena lavitra satria raha andeha etsena ry zareo na feno rivo na miakatra eo Mbotro Manjaka farafakaikiny farafaratsiny izy mandeha ny Sotry miaingetiny efa izy eto amin'ny komina fiadanana raha andeha ho any feno rivo na andeha akeo Ampangabe fotsiny ara dia ditongotra nefa elanelana komina anankiroa tamin'ny fandaharam-potoananay tamin'ity taon'ity ary zareo mihitsy ny antsonay hoe gatsy anao kae le vehivavy malagasy miara-miaingy dia nanazava tamin'ny zareo izay hoe efa tafiditra ao anaty fandaharam-potoana dia makasitraka. Afa-po tanteraka ireo fianakaviana manoloana izany, saika hita teny atoerana avokoa ireo fitaovana rehetra ilain'ny mpianatra tsy mifidy kilasy. Dia isaorana indrindra tompoko amin'ny fanampiana anay fa dia afa-pahasahiranana izay aty ambanivohitra raha ohatra izao foana. Na ny fotoana na ninona andehanana hitsoenana reto any Antananarivo dia mbola hiezaka tena hiezaka tokoa fa dia tena isaorana anareo nanampy anay taty ambanivohitra nitsindro anay nitsindro ny fahasahiranana anay matonareo tonga taty dia noho ny fitiavana sy ny fitsonjovana ny zanaka manjafinay ka dia tena isaorana be da be ary mbola maneta izay mba isiny izao foana. Mahafinaritra aloha mahita le kahier tonga aty fidinan'zareo mahatonga aty zany hoe raha jerena izay zavatra izay hita hoe manamoramora kokoa ny fampidiran'ny mpianatra ho an'ny ray aman-dreny lavidavitra ihany misy anay dia mahita ny sendra nahita zareo zay zany tsy nahita ny afisy ary moa fa nahita zareo tonga teo dia mba manantona kely mba mijery an'izay zava-misy tokony ilaina. Itoy hatramin'ny volana septambra ho avy izao ny fanamaivanana ireo ray aman-dreny amin'ny fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra ho an'ny VMMM. Tanjona trano ny idinana ifotony eny amin'ireo kaminina ambanivohitra amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Lafomba vao hafa tsara ny vokatra azo ny Madagasikara tamin'ny lalao iraisam-pirenena izay nokarakarain'ny tekainy Madagasikara izay nampy antranotsika ny farany herinandro teo. Tafiditra larana fahavalo voalohany ireo mpilalao malagasy tamin'ireo jeux vidéo samihafa. Tompon-daka aty Afrika amin'ny tekainy araka izany ireo mpilalao eto an-toerana izay nahitana vehivavy malagasy fitianokolona. En général, le izy nafapo satria natratra teo amin'ny 150 mahery teo ny joueur tekena ary anisany hoe samban'izany hoe na Madagasikara nahazo lalao iraisam-pirenena oatra reny dia anisany hoe tsara performance zany tsika malagasy raha oharina amin'le niveau international satria tafiditra fahatelo tsika araka voalazako moa zany hoe maro vahiny tonga teo ny avy any Arabie Saoudite tao ny avy any États-Unis tao ny avy any France ary tao ihany koa ny avy ao Pakistan dia nefa tsy nitsangamena tsika malagasy satria natafiditra tao natao valo voalohany anakenina malagasy. Ho tontosaina ny ambanja ny 12 hatramin'ny 5 aogositra ho avy izao ny festival Sorno amin'ity taona 4 ity. Tanjony hetsika ny ampiroboroboana sy hitadiavana lalam-barotra ho an'ireo mpamokatra kakao any amin'ny distrika iny. Hoy teo anivony ONG Sorno na ny Sambrando Organisation Opérationnelle pour le Développement et Garantie du Nord tamin'ity androany ity. Christian Dimby. Iray amin'ireo distrika mpamokatra kakao lehibe indrindra eto Madagasikara ny eo amin'ny distrika ny Ambanja. Manodidina ny 530 tonna isa-taona eo ny vokatra kakao ao amin'ity distrika ity. Hoy ny teo anivony ONG Sorno na ny Sambrano Organisation Opérationnelle pour le Développement et Garantie du Nord tamin'ity androany ity. Isy manoloana io ny hetsika festival Sorno ny 12 aogositra
hatramin'ny fahadimy amby 20 aogositra ho avy izao any ambanja hetsika izay natao fampiroboroboana ny vokatra ara-ekônomika ao amin'ity distrika ity indrindra ny vokatra kakao d'après historique manko zao zany dia hoe anarana hafa nataony azy hoe foara fotsiny na hoe festival fotsiny fa hita zany fa tena hoe inona no atao hilansena zany ny filière kakao faritra ambanja zay na tonga anay nanova azy hoe aleo atao festivaly foara économique kakao izy satria moko hoe nitanjona amin'izay fotoana zay zany hoe mba hampahafantarana ny olona anatiny sy any ivelany hoe manana vokatra kakao ny ambanja amin'ny alitsalany filansena zany ny festival soroko mba hahafahan'ny olona any ivelany da fa mahafantatra hoe ty kakao ty nisany vokatra anankiray fanohitra anankiray ahafahan'ny distrikny ambanja ho tonga mifampandrosoana maharitra olana sedrain'ireo tatsapamokatra kakao amin'ny distrikany ambanja amin'izao fotoana izao ny fivaovan'ny tetrandro sy ny tsy fisiny ny lalam-baritra anomboka ny 12 aogositra ho avy izao ary aritra 4 andro ny hetsika festival soron any ambanja amin'ity taona ity hetsika izay toana ny eo anivy ny telma Madagasikara iazo any distrika ny betaf vetivetsika mamono ny tsena anatiny indrindra ho an'ireo mpiompy ombivavy be ronono anatin'ny distrika ny betaf ny fanafarany fanjakana vokatra vita avy amin'ny ronono avy any velany ho ny solombavambahoaka ny betaf antony anaovany ity farany antsoaviny amin'ny ampitsarany izay fanafaran'izay ahafahana mampiroborobo ny tsena anatiny Daniela Minoso mizaka ny tserany aina no ny fanafarana vokatra vita avy amin'ny ronono avy any ivelany izay ataony fanjakana amin'izao fotoana ireo mpiompy ombivavy be ronono ao anatin'ny distrika ny betaf tsy mifanaraka amin'ny tokony ho vidin'ireo ronono ny vidianan'ireo mpandraraha izay ronono izay amin'ireo mpiompy any ka maty antoka ny ankamarony ny tsena anatin'ny raha teo izay mikatso noho izay fanafarana ataony fanjakana izay ho nisy olombavim-bahoaka ny betaf raha nilaza ny marary n'ireo mponina any an-toerana resaka vidina ronono tena matetika ny tatsaha ary eto dia miteny fanjakana okan'izay ty fanaparana produit laité be deaibe avy any andafy ty fa mamono tsena anatiny lasa ny vahoaka mpamboly sy mpimpomivavy be ronono mizaka an'io satria sahirina ny chocolat fa amin'izao fotoana zao ny vokatra no eto Madagasikara za tsy lafo dia mbola manafatra ihany ny gouvernemanta mampiditra an'ireo vokatra avy mahatonga ny tsena anatiny potika ankoatra izay ny fahasahiranana amin'ny famokarana ovy lafo ny vidin-jezika kanefa tsy mifanaraka amin'izay ny vidin'ny ovy varotana eny an-tsena manampitrotraka ihany koa ny faratsin-dalana izay ampin'ny tsy fandriampahalemana izany rehetra izany izay tsy tantaratra tanatin'ilay PGE na ny politika ankapobeny ny fanjakana natolotry ny praiminisitra teny anivony anteny miram-pirenena antony tsy nonany sy ny fampandrosoana anatin'izay ny fanazavana trany tena mijalo ny vahoaka amin'izao tsy fandriampahalemana maro tsy lavoloa ny vahoaka vetivety dia misy ataky lalana etsy an-danina 160 km tanina rehefa-tsirabe fa adiny 10 vita jeran'le boky teo zay fa tsy mba misy an'izany korona hoe hoan'ny famokarana fa dia irendrarendra ny be deaibe oeraoera ny be deaibe fa tsy makany amin'ny resaka tena fampandrosoana hoan'ny vahoaka tia eto fa europeze hoe ve hampiakatra ny fahampianan'ny vahoaka io zavatra ho atao io fa tsy zany le izy fa fandrebirebena sain'olona fotsiny ankoatra ireo mponina ao anatin'ny distrika ny betafo distrika maro manerana nosy ihany koa no mitaraina no ny fampotehany sy ampiariana izy ireo amin'izao fotoana ireto farany izay miantso ireo tompona andraikitra isan-tsokajany ijery akaiky ireo tantsahiny an-toerana izay isany mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena misaona ny tontolon'ny kanto eto Madagasikara ndosony fahafatesany io maraina io rompal pira no sady mpamorikira ao amin'ny tarika rebika ny fianakaviambeny Kolo TVFM matariany filompanorona sy ny tale generaly mo dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana ao anatin'izay maresaka iraisam-pirenena vetivety mitoetrany ny fanafihana ataon'ny tafika ukrainiana amin'izao fotoana izao nambara ho ao anatin'ny ameny Rosia manoloana ny faravana sy ny fahatolona ao Belgorod ankehitriny ankoatra ny fanafihana mitombo ny isan'ireo miaramila rosianina voasambotra ny tafika ukrainiana maherin'ny ray alina sy ray hetsy ireo amponina mitsomponenina amin'izao fotoana izao ny tafika ukrainiana ankilany nilaza ny roso hatrany amin'izay fanafihan'izay dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity naiza misy anao ankasitrana hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko
équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.